mbola amin'ny lafiny talanjaka karaté zay ihany fa hanafatra manam-pahaizana expert ambony ry zareo ao amin'ny MJKA ka ho tanterahana ny efatra ka hatramin'ny fahavalon'ny volana aogositra ho avy izao ny fifanana zay itarihan'ny reto expert frantsay ireto zay ho tonga eto amintsika. Fifanana ity zany dia stage zay atao amin'ny 4 au 8 août 2015 zay atao amin'ny palais des sports Mahamasina. Io stage io dia stage de karaté Shotokan école JKA zay misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra pratiquant na karaté rehetrarehetra eto Madagasikara. Ny mpitondra ny stage io dia ny sensei Sawada Kazuhiro 7e dan JKA izy ny chef instructeur ny Belgique ary directeur technique adjoint ny JKA Europe izy. Ary miaraka amin'io koa i sensei Daniel Lotier zay 7e dan JKA izy chef instructeur ny France ary Madagasikara ihany koa izy. Izy avy no afaka mandray anjara amin'ilay fiofanana dia mety hoe avy aiza avy? Ny mandray anjara amin'ny fifanana io dia ny club rehetrarehetra eto Madagasikara zany no afaka mandray anjara amin'izy io ary ceinture blanche hatrany amin'ny ceinture noire zay ambony indrindra teanao amin'izy io na firy amin'ny dan na firy amin'ny dan, ny ankizy kely ny vehivavy ny lehilahy ny olon-dehibe afaka manao amin'izy io daholo. Ina mety mampiavaka an'ity andiany manaraka ty? Ny mampiavaka an'ity andiany manaraka ity dia ny fahatongavan'ny sensei Sawada aloha voalohany indrindra, ny faharoan'izay ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fédération ny karaté any Madagasikara. Ohatrany misy hoe vahiny ho avy ihany koa handray anjara? Misy vahiny ho avy ihany koa handray anjara. Hatreto aloha zany ny ho avy efa assuré fa ho avy dia ny Mauricianina no ho avy eto fa mety misy frantsay ho avy koa amin'io stage io.